atao misafidy ny anaraka ny fandarana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 ny colonel Patrick Rakotomamonjy novaintsika. Miarabanao colonel. Faly miarabanao Joary ary faly miarabany vahoaka mijery. Ya. Ny tena vaovao mafana aloha tato anatin'ny Euravisy colonel dia ny fanendrena ny prime ministre Eritsalama Rajonavelo. Ny hevitrao. Ny hevitro za moa fa piteny matetika foana hoe tsy de mahay resaka politika. Za mino fa zay no hitany Andriamatoa filoha ny colonel Michael Rendrendrina zay atokisako amin'ny fahendreny sy ny firaisan-tsainany amin'ny rahalahy iny no hitany mety angamba de ekeko. Ekenao fa be dia be ny resaka mandeha zao hoe ohatrany hoe tsy akatoavin'le tanora GNZ hono le prime ministre. Tena marina Joary maraina teo na hainao an'izany resaka zany. Za nefa mandray an'ireo tanora GNZ ireo foana ao an-dapo tao Ambohitsiloatra ka ny hevitro angamba ho jerena hoe inona ny tena hetaheta tanora GNZ ho alaiko ny heviny hiresaka izay sy président hoe fa tsy mampatahotra anao akory hoe hiverina an-dalambe indray hony mahay ny tanora malagasy sady endry ary ny fomba raha nahita nareo iny ny grève rapide indrindra nandrodana fitondrana teto satria ny entana tanaty intelligence le izy ny tanora moa zany tiako tenena za moa tsy ny grève noho izany za matoky ny fahaizan'ireo tanora malagasy ireo sy ny fahendreny ary zay zany daholo ho amboarina ho apetraka moa zany homena valeur. Nareo sy ny président Rendrendrina Michael ave fanakaiky be mihitsy samy kapisaky moa nareo. Colonel Rendrendrina Michael la 23 ny tena fankafantarany voalohany nandrato fianarana tany France ahako de izy koa tany de any moa hitanao combat ny andafy de tany fankafantaranay le mifanohana ara-moral de rehefa taty aoriana indray fampiantsoantso moa de nanomboka somary nafanafana fo am'le hoe fa honty izy frustration isan-karazany izy koa mivavaka be za koa mivavaka de nanomboka teo izay mirahalahy mifandrairay fa nizoko général zay ny tena niarany asa tany mankano fa zay mirahalahy fandray ara-po sy ara-tsaina be mihitsy. Inona ny anao zany zao mpanolotsaina ny ve sa inona ny toeranao anatin'ny ty ny aratsika nahita moa zany efa reo ny président iny de izy efa da manampy anazy de ny prime ministre koa omaly fa nommé de miandry zany hoe mino fa manam-pahendrena koa zay mipetraka amin'ny toerako fa mbola tsy fantako za koa moa tsy araka le teniko isan'andro hoe colonel Patrick tsy mitady seza moi je veux me distinguer par les travaux que je vais faire, que je vais entamer. Ça zany any amin'ny asa ny tiako isongadina fa tsy any amin'ny seza. De aty ambadika ianao zany manao ny asa fa tsy mirangaranga be za tsy de tia mirangaranga. Fa nirangaranga ianao tamin'ireny zavatra nanjoanao reny. Ka misy fotoana tsy maintsy tenenana. Tamin'ireny ianao ny teny. Iny ve ianao efa nanapo hoe ohatr' zao ny hitsanga volana vitsivitsy tao reny nanjoanao? Raha tany ampitan-dranomasina tany na hainao nareo teto amin'ny Solanga raha nadadidy ianao izy moa ny solo-mavamboaka fitela razarapera ny etaleta aminao teto le parcours nandanako tamin'ny fianarako mahatonga na miteny an'izay mirapele kely an'izay nanomboka nisy le frustration nisy foana fa ny tena mba natokony lehibe hoe devoir de réserve fa rehefa ny tombo le fianarana natao na tsiaro hoe premièrement voalohany indrindra fianarana nataoko fe de hoentiko mpanao kolikoly faharoa teo amin'ny miaramila manambonahitra amboniny tenako de ohatrandray mbe ny tokony traitenana fahatelo ny tena Joary zanak'olona sahirana efa zanak'olona sahirana ny tena de matsapa le fangiry firiny le tsy teny vahoaka manko za tsy mahay politika fa matsapa le fangiry firiny le tanora ny fianarana aloha sy le ray amandray mieritreritra ny hoavin-janany de zay daholo no nafana de arak'izay fianarana ny diaviko zay za nanao gendarme za nanao akmil za nanao dokotera za nanao enam raha nijereko araka amin'ny dokotera raha cancer ty ho efa
stade terminal mahazo le firenena raha ny gendarmerie indray fa l'acte consommé raha amin'ny enamy mandray a tsisy ilana azy ny administration ny tena talea tsy manana latitude andraisana fanapaha-kevitra fa ohatrany hoe miaro tahotra nampitahorina dia natamatra lisy dia zany olona dokotera fa nanao école d'état major a na rambotao daholo dia efa napopozoka ny reny ny zavatra hitranga ka ohatran'ny hoe nahatonganao fatabahoaka colonel Kotomamonjy dia ilay resaka tery hatramin'ny pradon ny ampangananao hoe ianao nametraka bomba telo oui be dia be ny tsy ambaratelo za miaramila tsika teto nandalony raharara tsy mandrava tamin'ny 75 hatramin'izao raha mbola tsy voavary eny ny tiako tenenina ny joary zany a maofisia ana mamanamboninahitra ana tsotra ny avaliko anazy a ratsy le fitondrana teo aloha dia nitadavana motif ahako ambelesana ana zay ngamba ny azoko avaly afaka miteny kely secret ve ianao hoe ny fomba ny alanao tao amin'ny tobora tsy mandrava sy ny tsoahanao vao nataoko resaka sangisanga moa izy tamin'ny commandant gendarmerie siana tarehany avoloha maly ny tao amin'ny tobora tsy mandrava zany a zaho lavo gendarme aby soldat tao hitako daholo ny coin lalapoza rehetra hitako daholo ny lalapoza fa tsy tany amin'ny lalapoza loatra le izy fa za mpananatra an'ireo zany ireo hoe tovy tsara ny asa ry zalahy tovy tsara ny asa za koa misy secret tsy azoko teneny eto fa nisy an'ireny zavatra eny dia za nijery fotsiny moa tany ivelany hoe voaka teo am'vavady izy mbola nisy nanao salutsy zao tsy marina zany fa zany voaka d'une façon commando dia mivoaka teo tonga dia namonjy ambasady any amin'nonce apostolique dia aveo tamin'ny ambassade de France noentina dia nitotoito eo dia zay mahitahita ianao zany nany aminonce zany amin'ny ambassade ka zay manolotsotra ve afaka manao zany hitany jora voajanary a zay le hoe fianarana natao le fianarana natao zany ny fantatro dia hoe ama olo-pirenena ana droitko midénoncer kolikoly ama ambassade ny ambassade a tsy azo itsofoana any zay indrindra mantsy dia amin'ny commando ana nonce apostolique misy lamesy isany maraina dia nandondona ny vavady teo ambavady a napiditra tenue dia niteneniko ny police ale so amonjy lamesy dia niditra dia rehefa tafiditra tao ny teny tamin'le police mila nonce dia mivoaka nonce nandraina dia debaleko daholo am'izay le problème dia ozy nonce aza matahotra ianao fa miaraka amiko ianao a petaka ny fanehoan'ny tomobile dia niaingy zay niainginareo dia taoriananao niala teto Madagasikara nanomboka nanao publication foana am'izay ianao ny tena nazava sy nyresahanao foana dia nidénoncer any Ravatomanga mamy ahoana dia miaramila ihany reny atao hoe gestion-na combat reny joara voajanary amin'ny mpianatra nivoaka atao amin'ny école d'état major misy ny atao hoe centre de gravité ny ennemi ny ennemi tonga dia Rajoelina sy Ravatomanga zany membre de cabinet nefatra atao tanaty gouvernement donc za fa nafantatra ny fomba fandraisan'ny grand responsable décision ny teny tamin'ny voalohany satria ny tonga dia le alahelo tao amin'ny Girard aloha navoakako influencé ny polyclinique d'Ilaf ny hôpitaly ny fahasalamam-bahoaka dia Ravatomanga ny mpandrara fa rehefa nandeha ny deuxième déclaration fa nanomboka ny teny efa engafiko ny vahoaka hijery le déclaration faharoa efa nanomboka ny teny an'ny président hoe mandraisa mesure anao a fa hifiritika any aminao ty zavatra ty dia fahatelo fa efatra nanomboka ny teny amin'ny président am'izay ianao misy ny problème dia efa nanomboka namoka terme za prudent be miresaka tamin'ireny le mot-clé mihitsy zany aminay maramila misy ny hoe style télégraphique hoe hifiritika any aminao izy ty monsieur le président avy eo am'izay nanomboka ny teny hoe misy super président Ravatomanga za nafantatra hoe tsy samy teny any monsieur Ravatomanga monsieur Andrajoel dia iny fandehany fa ianao sy président ve tsy mifandray tsony mihitsy zany tsy mifandray dia mpalanao daholo a zay olona rehetra nyheverinao fa manana fifandraisana amin'ny mamy Ravatomanga isa zany ny be ny tanàna ny Meritsa Tosika zay teto amiko teto a
nampitomany azy mihitsy de amin'ny tenako mbola tazominao ve a le hoe olondra vatomanga azavaikoparso azavaiko zay mirahalahy aloha zany tiako fantatrao fa niona teo amin'ny ACC zay mifandray tanana pirahalahy tamin'ny investiture tamin'ny investiture de azavaiko any za efa avy nandalo gendarme ny base ny asan'ny gendarmerie de ny renseignement za talohany nany anjehana ana iny a membre ny cabinet tao amin'ny ministère ny gendarmerie zay sy général Kotondrazaka zay tena mpinamana izy tena ohatra mipaita-po mihitsy zay sizy ny membre en tant que membre de cabinet zahay a afaka mandray anjara amin'ny resaka police administrative police judiciaire donc mbola base na renseignement zany de nandeha reny fanenjehany reny nandeha de tany mikavalina tany mifandray tamin'ny diaspora mifandray tamin'ny olona taty tanindrazana zany nisy renseignement azo to amin'ny école tamazao zay ampianarina amin'ny traité renseignement de nandeha ny renseignement zao ka iny moa mbola ifampiresana sy monsieur Parso iresana sy monsieur Parso izy le izy hoe zao rehefa malalaka atsika mirahalahy miona miresaka fa zavorovoroiky ilatona koa izy koa hitako tanora mafana fo tena mpandroso ny firenena rehefa miteny izy hoe tsy tany fa zao on verra zay zany hoe diso renseignement ihany ianao zany ke menao mety miteny hoe diso no comment ay fa mety marina no comment ya de atsaiko aloha no commentinao nienjana be ny tsoaravajanary no question piège fanotaniny ty ianao ve hoe colonel Rakoto Mahonjy Patrick afaka miteny hoe nandray anjara tamin'ny fahombiazany ty tolona ity de efa liko d'une façon militaire ihany le izy rehefa amin'ny académie miaramila ianao mianatra misy matière zay hoe génie de misy rehefa anao explosif ianao de misy ny atao hoe bouchon allumeur vena am'le fanontaniana tany amin'ny voalohany manko hoe isan'ny enozy ianao nanontany teo hoe nietritra ve no ohatr' zao ny farany reny aminay maramila misy ny atao hoe commander c'est prévoir za zany raha mily ary aty manomboka donc ny olona koa no tiako hitsara ny olona ny tiako hitsara fa ama citoyen malagasy ana narary ana le zavatra nitranga teo aloha reny de nataoko d'une façon militaire olo izy napiretiko de nrehatra de may de rava de nareo am'izay zany zao zay ny inona fanantenany malagasy aminareo mitondro zao tompoko nijaly le vahoaka tsoary mahatanorana tamin'ny déclaration fambalony iny teny hoe zaho GNZ tamin'ny 98-97 tany amin'ny kavala mifandray ianao aloha zany anakely rehefa ianao manao séjour elany ivelany mianatra nareo diaspora ampiray-tandrazana amitsika andreo tsarova malahelo ny aty a-tanindrazana reo marina zany ka raha zay alahelo zay za tsoary vojanary nahazo viza tany zany hoe mijanona ty telo taona non za oto zany de anompitandrazana en plus je suis militaire tsy tipana miaramila amy désert tahako ny rehefa mifandray tamin'ny diaspora tany reo malahelo ny aty ao zay izy colonel fa amboaritsika tanindrazana io zao resaka cerveau natafitany Rwanda de nodiny azy ny antelo ny intellectuel ny isany natafitany Burkina Faso isany de ohatr'izay koa nodiny anazy ny intellectuel ka ny za zany somary efa ndresaka tamin'ny président monko za ko hoe plutôt za koa tsy mahay politique za plutôt aty amin'ny technique aleoko mifanampy ara technique amin'ny tanoreto sy ny diaspora zay anampy hitondrako fanafody hitsabona le fahatrano malaga le fahatrano manko be de be tsika zany efa potika mihitsy na ny mentalité tena simba de eo daholo no anare eto de manaroatra mbola mamerina ny antsoko le tamin'ny voalohany ampianareo ary vahoaka ifametohana aminay fametanana hoe ndao am'izay ia le fanontaniako de hoe inona ny fanantenana azonao miovy Madagasikara
niova amin'ny lafininny amin'ny lafiny rehetra na économie io na social na social io ndresaka Burkina Faso anao teo ianao hoe metretra ndrenirina Mikael hoe Ibrahim Traoré kasy indray moa zany za peloton spécial aloha tamin'ny académie militaire i colonel Mikael promotion directe izy plutôt commandement za plutôt technique marina fa nanao école d'état-major za guerrier za nanao gendarme fa ny ataoko hoe anao mitovy amin'ny Ibrahim Traoré colonel Mikael raha hoe izy nanavitra ny firenena aloha de zay fa raha le contexte eto raha mahita zao ary nareo nasina co-président nakefatra miaraka amin'io nampiasa direct eo taotrano tsy efa nirery de mifanampy izy donc de milava de Traoré daholo izay indrindra ny fanontaniako colonel Rakoto Mamonjy inona moa ny asan'reto anakefatra miaraka amin'ny colonel Mikael reto raha ataoko ana zany izy terme teo zay co-président fa raha ataoko amin'ny teny malagasy le izy de filo miara-ny tatana zay de inona no ietsona ny présidence eny Avoloa eo Ambotsiroatra io mandeha matsy hoe présidence pour la refondation de la République de Madagascar zay zany zao fa tsy transition sa transition ty aminah aloha zany de les deux à la fois sady refondation no transition satria raha na ino nareo nikapahan'ny président ny hoe rotaona ihany tsy janony ela eo nareo zazaroko rehefa zay moa rotaona i tsy mijany elo zay reo indray aza matahotra ny vahoaka fa efa teniko tamin'ny colonel Mikael fonontanana mihitsy hoe za tany ivelany hoe ny ary fatana zany miaramila zany tsy de tsara mitondra firenena fa miaro ny vahoaka fa miaro ny vahoaka sy ny fananana fa fotsiny amin'ny akmila amin'ny élève officier misy terme raha vao mikozaky ny civil zany hoe ny mpanao politique inona leo mikozaky manao adalana zany tamin'ny déclaration ko fa ny tsivony za moa zany joary mengy amin'ny déclaration ko foana fa teny ara-tadidinareo hoe manatena ny fahendren'ny mpanao politika de mbola tafateny raha vatomanga ry ara-tadidinareo fa sinon de mon fera la chasse aux sorciers teny azay aloha voalohany indrindra bon iny hit eo faharoa raha tadidinareo tamin'ny andron'le général Ramakavelo tamin'ny 91 le problème iny miaramila tsy niditra fa fotsiny miaramila ny teny hoe fanarao nareo tsy mivoaka anao raha tsy rehefa tsy fanaraky nareo ndraiky zay de ohatr'zay koa nyteniko tamin'ny déclaration ko hoe colonel Patrick tsy mila seza rehefa tsy anao nareo rehefa tsona hoavy zay fanotanina manaraka ty fanotanina momba Andravatomanga izy zany zao tsy eto manaraka ankety any Maurice any ny fananany eto atao ahoany reo fananan'ireo raha ny hevitra mino fa misy ny lalàna tsika koa tsy naman'ny mpandrava misy ny lalàna tsika manana mpitsara mahay tsy hanao kolikoly aminah raha hoe are-pirenena tokony averina man'ny fanjakana aminah zao mahadokoterana fotsiny joary rehefa zay ny teneniko an'ireo namako rehetra hoe ny hôpitaly ny lafy zany tsy horavana fa ho atao hôpitaly mpanjakana zay par exemple nationalisation zany nationalisation to hôpitaly mpanjakana io zay ary ny président Rajoelina misy fananany ko eto na farafaratsiny hoe ny trano apetrako amin'ny zareo mpitsara angama amin'ny ampiatra ny lalàna zay fa tsy tiako indray manko hoe reny kapisato fa nakarina non nozy tsy manao an'izany kosa ny colonel le tery lafy le ana sénateur ohatrany hoe kapisato ny tonga de nanroba tao ndray zao tsy naino an'izay ay tamin'ny fotoana fotahorinany nazahoanany raha nisy an'za marina raha nisy de tokony ampiarina ny discipline sy ny lalàna fa za aloha tsy naino an'izay nazo andreo Justin Andriamananory sy Lanto Rakotomanga député mikasika ny zareo reny indray zany joary ataoko resaka fimezana daohatra hoe rehefa teo ve nareo régime teo reny nazo anareny tsy moramora va de manjanako
fa rehefa reo Augustin natao percussion rey ay fatany any ka zany hoe eniko mihitsy le fraziny hoe fampiasanandreo mpitandro ny filaminandreo za tsy mitana-poa za kristiana za mamela heloka fa raha monsieur Augustin ndre manan'oro zany nahita nanaovana ny tokantranoko de asa fotsiny ary tsy tokantrano fotsiny inona moa ny fotony vadiko vady andefo mandroko nidina hiry andro tao mitodra tsy mandrava mbola nalefa tany an-tany mora ny zanako kely zay tsy malala inina ary ny tsy napoziny zalana niraka manko za manko monsieur Joara Voajanahary ararotokanao fa be ny mahafantatra za de manao asa soa be deaibe ny tanora apiko efa be deaibe fa 50 mare fa gendarme de tamin'ireny fotoany ireny le zanako vavikely anankiroa batain-dralana ka ny mitoby nakao brigade natao enquête le gendarme nisorako satria tafateny tamin'le zanako ny hoe aza matahotra fa zay ny zanako dadanareo anao le io Andriamanitra io mijery zany ka zay ny tsara atao an-tsain'ry monsieur Augustin Andriamanan'oro hoe tandremo amin'ny manaraka izy ny tsara mijery ta mikasika madame Lantorakotomanga raha mijery YouTube ao tsika le vola be deaibe tamin'ny boritra inona afantarako amin'ny madame Lantorakotomanga enao mo député mitondra vola be tsy normal ane zany de normal verina am'le maha-gendarme ihany le renseignement renseignement azony hoe reo mpitondra reo de mpitondra vola espèce amin'ny carton amin'ny andron monsieur Andry Nirina Rajoelina be deaibe ny renseignement tonga ty amin'nefa top secret fa mivatanao kosa colonel Patrick nahazo famindrapo tamin'ny président Rajoelina hoe avoa izy fa tsisy makasitraka an'izay ve ianao sa tsy raharahanao zany fa ray mpianakaviana sy mahavady koa ny madamako a miteza ny plasiko nareo makasitraka fa kosa verina am'le resaka tary aloha monsieur Andry Nirina Rajoelina matahotra fadiran'olo Vanandravatomanga inona ny resaka gadra roapolo taona teko fa zareo manko nietrehitra hoe tena tsota fody eto mihitsiny fa tsy hain'le intelligence ko hoe nefa vita calcul atao le ambassade audran lasa verina ary lizy any araroto taona tomobile nonce apostolique tamin'iny journitsoko iny nonce apostolique mihitsy ny teny vous avez raison colonel, il y a trop de corruption dans ce pays mais on ne sait pas pourquoi votre président il se tait donc verina am'le any madamako teo misaotra anazy satria olombelona misaotra fa raha le tena fiasana président ty mety amiko raha ny tena mipetraka maha président izy fa be deaibe zatra tokony nandraisan'ny décision fa tsy mijabaka ray amin'ny asan'ny mpitsara fa fotsiny koa nefany za mpampianatra amin'ny NMG za mamonjy cérémonie de sortie serment io hoe misy partiany serment mpitsara zay hoe mianinao anajany diniky ny tsy ambaratelo anajany tsy ambaratelo ny diniky ny fitsarana de ozy aho hoe tsy le mpitsara le miasa tamin'ireny zany ny tsy ambaratelo ny diniky ny fitsarana de miainga vo ny vila-pradon zay ny tena marina zay ny marina ary za manana proof be deaibe iny moa tamin'nisy fotoana asa tsaronao Ngara Vatomanga le nanao interview lavabe taloha kely nandehanany iny de mitady proof foana izy zany isaky ny nanontaniana hoe aiza ny proof za tsy nanao an'izany za madio zany anao ve manana proof tokotra ny momba azy raha ianao indray ny anontaniako madio ve raha Vatomanga de za mipanontany eto colonel de anao koa ny anontaniako na ny vahoaka madio ve raha Vatomanga za zany mamiaramily ty tsy de tiako le za fiteniko tao amin'ny Girard tao amin'ny Omi le faux problème foana ny resahan'le fitondrana de amin'ny miaramila misy ny atao hoe mascarade mibetsaka de tamin'iza namoaka déclaration reny ary fa be deaibe le prétendazana amitsika amiteny colonel marina angely le tenao secret de polichinelle prof be deaibe oentina anao fitsarana rehefa tonga fotoana de eo koa manko tsika
zay fantaniana teo zay zay ko apetrako amin'ny fanjakana maorisiana hoe izy eo io tsy fantatry moa zany tenana fa apetrako amin'ny fahendren'ny mpitsara hoa hoe maorisiana ary ve mieritrehitra hoe madio raha vatomanga sy izy daholo aloha zao ny volany any zay hona zay hona toko hoe hona zay hona saotra topoka tapitra tapitra saotra tsika rehetra nanaraka ny fandarana veloma topoka